miarabantsika andray ny fandarana ambarao amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika dia ny tale jeneraly ny fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalana Andriamatoa Rabetaina Pascal na ny DGD izany. Miarabanao tale jeneraly, mankasitraka mankatelina amin'izao fanekenao ivahiny eto amin'ity fandarana ambarao ity. Ya, voalohany miarabanao koa Monsieur Sinezy, miaraban'ny mpanaraka fandarana, misaotra amin'ny fanasana, zava-dehibe tokoa ny fanasana zao satria ahafahanay ao amin'ny ministera mampafantatra sy manaparitaka ny hevitra manodidina ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Atsika zao moa niroso amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo. Rehefa mifanena amin'olona na misy fivoriana manontany foana inona ny mahasamihafa fitsinjaram-pahefana nisy teo aloha sy ny fitsinjaram-pahefana miabo ity. Tombona tokoa zay fanontaniana zay satria efa ela tsika teto Madagasikara tany amin'ny taona 1990-91 efa nanomboka décentralisation. Maro karazana izy teo. Sarotra angamba atsika raha iverina hitanisa izy ireny fa ny tsindritsika fotsiny hoe atsika zao amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo. Ny mampiavaka io fitsinjaram-pahefana miabo io dia ny eo amin'ny sarotra mandika izy amin'ny tenin-drazantsika eo amin'ny territorialisation des politiques publiques. Io zany ny tena zava-dehibe. Raha zavaina tsotsotra izy io dia misy ny politika ampanjakana amin'ny fampandrosoana amin'ny atramizay rehefa politika fampandrosoana rehefa tapaka eto anivon'ny firenena dia mitovy ny fampiarana azy manerana ny nosy. Fa amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo ity misy politika ankapobeny faritan'ny fanjakana. De isaky ny faritra amin'izay misy sintona azy iny hoe ahoana ny anampiarako izy ity amin'ny faritra misy zao aty arakaraky ny zava-misy, arakaraky ny zavatra iainana eo. Onoa DG, tsy nety ve sa tsy naomby le fitsinjaram-pahefana teo aloha, inona nahatonga le hoe aleo irsony ty fitsinjaram-pahefana miabo ty? Ya, ny laza hoe tsy naomby sarotra zegny. Lazaitsika hoe nety ihany izy fa nisy fetra. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy voalaza teo aloha dia saika niankina be tamin'ny foto-drafitrasa. Zany hoe manamboatra trano, manamboatra sekoly, manamboatra any amin'ny faritra. Fa le mikasika ny maha-olona, le lafiny maha-olona somary tavela. Fa ity fitsinjaram-pahefana miabo ity, eo ny fanaovana foto-drafitrasa, eo fanomezana vola entina miasa, fa indrindrandrindra eo ny fanomezana traikefa le olona any amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana, olom-boafidy na maire io na conseiller. Zay zany ny tena hoe anisany mampiavaka azy satria amin'ny fitsinjaram-pahefana zany misy fahefana avy aty amin'ny Foibe alefa any amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Anefa reo vondrom-paritra reo olona no mitantana ao, olona tsy voatery hoe administrateur civil, adjoint d'administration, tsy voatery hoe olo nianatra niofana mikasika fitantanana raha-mbahoaka. De zay zany tena tombony amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo ity, miara-miasa ny teknisianina ao amin'ny service technique déconcentré, zany hoe reny lehibe miparitra isan-karazany reny amin'ny fanabeazana, amin'ny tontolo iainana, amin'ny fahasalamana, misy lehibe miparitra reny. Ireny zany manao indrindrandrindra ny tena le manana andraikitra mavesatra amin'io ny solon-tenam-panjakana, lehibe ny district sy ny préfet. Reny zany mitondra tantsoroka ho an'ny ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Afaka maka ohatra atsika, anisan'ny zavatra manahirana rehefa nanao fitsinjaram-paritra fanangonam-bahoaka, ny zavatra anisan'ny manahirana ny vondrom-paritra reny sy ny olom-boafida ny fandrafetana ny budget de programme. Igny zany raha zaro fotsiny avela mety misy ho latsaka le finitra tokony arahina, fa mba atsara le budget de programme ataon'ny commune isan-karazany dia eo ny tompona andraikitra ao amin'ny solon-tenan'ny finance any amin'ny faritra manoro, mampianatra
mandrafitra miaraka amindry zareo zany hoe budget de programme zany ohatra fotsiny fa amin'ny lafiny rehetra azo raisina zay satria amin'ny fahasalamana misy koa andraikitry ny vondrom-paritra amin'ny fandoavana karaman'ny dispensateur sy ny gardien io zany afaka miara-miasa amin'ny talim-paritra ny fahasalamana amin'ny faritra tsirairay zany hoe io fiaramientany organe déconcentré sy entité décentralisée fiaramiasandreo io zany io ny tena iankinany fitsinjaram-paritra miabo manaraka anao tsara n'le fanazavanao dia zay inona zany aloha zany midingana efa vita atreto amin'izay hoe firosotsika amin'ny fametrana nyty fitsinjaram-pahefana miabo ty atsika zao amin'ny ity zany mbola hoamarinina fa vinavinatsika ho faranana amin'ny 12 jona zao ny fandrafetana ny drafitra fampiarana ny fitsinjaram-paritra miabo atelier national de validation atao amin'io fa ny dingana efa nisy teo aloha zany tanam-boalohany nanatona ministera ny antany nanatona ministera rehetra mandrafitra ny gouvernementa fantaniana tsotra raha anatanteraka ny politika ny fitsinjaram-pahefana miabo atsika araka lalàna le voafidy tamin'ny lalàna numéro 2021 du 2021-011 du 18 août 2021 raha anaraka ny ampiatra io lalàna io tsika inona ny fahefana eto anivon'ny ministera azonareo alefa any amin'ny faritra le alefa any amin'ny faritra misy any amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana misy amin'ireny service technique décentralisé STD le solotenany ministera any amin'ny faritra zay zany fanontaniana napetraka dia ao zany mamaly ny ministera hoe retoreto ny andraikitra zay taty amin'ny foibe azonay alefa any amin'ny faritra dia rehefa mandefa azy amin'ny faritra manaraka koa ny vola nyresaka atsika teo hoe misy tantsorika ohatra hoe mpiasan'ny ministera andeha ampiofana commune mila vola zany ka tokony miomana le ministera hoe raha ohatra anao tantsorika ty zay tena anoana commune mariny dia manokana vola manokana carburant afan'le tompony andraikitra le talim-paritra sady manao fitsidim-paritra izy no mampiofana le commune amin'ny sehatra misy azy raha tontolo iainana mampianatra commune amin'ny tontolo iainana izy raha amin'ny fahasalamana tantara izy hoe inona ny andraikitry ny commune zay ny ampahandray dia avy aty amin'ny foibe koa misy ny adidy fahefana avy aty amin'ny foibe omena ny commune ohatra amin'izany le fanaovana tsenam-barotra mpanjakana ohatra zao anao pompin-drano taloha aty ihany mideside hoe izy ny entreprise omena azy ny rehetrarehetra fa amin'izao tsika miresaka zao satria fa miatra moramora matsy le fitsinjaram-paritra miabo amin'izao misy ny atao hoe maîtrise d'ouvrage communal zany hoe raha anao fotodrafitrasany amin'ny commune tsy ny avy aty amin'ny ministera foibe so ny mikirakira rehetrarehetra raha tsy hoe vola tena midangana be fa ny any amin'ny commune zany afaka manao ny dossier rehetrarehetra manao le maîtrise d'ouvrage izy no mitantana le tsenam-barom-panjakana mikasika le asa atao ao anatin'ny vondrom-paritra io zany hoe tsy manakana io zany na hoan'ny fahasalamam-bahoaka le izy tsy manakana fa ny ministera zany tsy mitovy le fampiarana izy io ministera sasany mbola tsy nanome mihitsy ministera sasany efa manome dia mbola tsy mitovy zany niveau fitsinjarany fahefana zay zany le dingana voalohany natao hoe manontany ministera manontany ny fanjakana foibe inona ny fahefana inona ny compétence tokony ho zaraina amin'ny commune any amin'ny région any amin'ny faritra mba ahafahany mampiatra ny politique mpanjakana anefa mitondra fandrosoana any aminy koa dingana manaraka amin'izay satria misy comité technique interministériel zay le teneniko teo le ministère natao CTI président io zany andriamatoa ministre ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana dia ambonin'io le rafitra tena mitantana le ty drafitra politique ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana miabo ty dia ny comité de pilotage zay andriamatoa premier ministre no lehibe ny gouvernement no mitantana azy ka ny dingana faharoa avy teo rehefa vita ny ministera
natao amin'izay fitetezam-paritra mitety le faritra 3 na mitanina hoe inona ny fahefana ilainareo mba ahafanareo miasa fampandrosoana miasa miara mitantana ity fampandrosoana ity. Dia nanontaniana amin'izay ny vondrom-bahoaka ny resakareo raha fintinina tsotsotra ny zareo zany omena zareo le fahaiza-manao, omena zareo le fitaovana mizara roa eo le olona zay mahatonga zareo mangataka fatratra ny asam-panjakana any amin'ny faritra. Raha atao amin'ny dika teny vahiny izy fonction publique territoriale satria iny zany le fonctionnaire tsy hoe ifindrafindra fa izy ao amin'ny faritra ao izy miodikodina amin'ny district ao amin'ny faritra izy manohana ny commune. Fonctionnaire izy tsy olom-boafidy fa manohana ny commune, manao asa teknika ny commune. Zay zany fanirindreo anisan'ny de ny ankoatra ny ressource ny olo mikasika olo mila koa vola hoentina mampandeha de vola de fitaovana zavatra telo zay zany ny tena mandehandeha. De ny angatanjareo koa satria am'izao sarotra be le pitsopitso mikasika famoam-bola sy ny rehetrarehetra mangataka koa zareo fanamaivanana ny famoam-bola tsy hoe tsy anara-dalàna atao lalàna fa mba atao tsy hitovy ny famoam-bola ny ministera sy ny commune rurale ambanivohitra ny kodaodary na andeha hamonjy district izy efa mijaly ka tokony izay zany jerena amavanina atsotsorona zany arakaraka ny commune misy. Io moa fa nanaiky hiara-iasa ny tribunal financier, nanaiky hiara-iasa ny trésor, ny comptabilité publique anampy an'ireo vondrom-paritra tsinjaram-pahefanareo amin'ny fahaizana mampiasa vola anatiny ara-dalàna sy mangarahara. De dingana ataotsika farany zao le amin'ny 12 juin io efa azo ny fanangonan-kevitra tany sekisaiky amin'ny lafiny arabola sy ny araka olona sy ny traikefa zany no tena isongadinany. De amin'ny lafiny arabola io tiako tsindrina kely ny eritreritra amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo ity dia manana commune mahavelony tegna. Mahavelony tegna zegny traduction littérale ny hoe autonomie. Satria am'izao zany miezaka fanjakana sady mampiakatra le fanampiana le dotation fa ny tena zavatra kendrena dia ny commune afaka manangona le hetra rehetra tokony angonina satria voalazany lalàna fa ny hitra ny commune misy eo amin'ny 9 eo hetra azon'ny commune angonina miditra amin'ny kitapom-bola anazy manokana anefa mitsika miresaka zao zara misy 4 na 5 no ampiasaina ny antony maro hitatsika io mitapika resaka zay ka zay zany ny tena hoe zavatra misongadina amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo ty koa ny tetika asa rehetra zao dia misy fampianarana fanamafisana traikefa any amin'ny commune mba ahafahany manangona etra zany hoe le vola ivelomany dia ny ankabetsahany avy aminazy tantsoroka ny ataon'ny fanjakana foibe zay le hoe tanjona zany manana commune mahavelony tena arabola. Misy mosasa miteny hoe maleo tena arabola aleo ataotsika hoe mahavelony tegna izy fa tsy andry fotsiny vola dotation subvention avy aty amin'ny foibe. Ona le matotale général mety avalentino nefa mety tsy fantatra hoe ambany fiahininy fitsinjaram-pahefana ihany ve ao anatin'izay hoe fakakevitra rehetra nataonareo zay mbola eo ve ny tairoan'ny fampandrosonay fotony FDL de ny fanontaniako faharoa hoe mbola eo ihany koa ve samy hoe efa foana le OPCI le fiaraha-miasana commune maromaro raha misy zavatra atao mbola samy sy foana izy fa ny FDL mbola eo ary amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo ty hoanana andraikitra manokana mihitsy ny Fonds de développement local na FDL. Ny antony de betsaka ny fotodrafitrasa tokony atao de ny FDL koa ma hitatsika fa manampy ny commune manome subvention manome izy subvention de fonctionnement amin'ny fampandehanan-draharaha fa io misy masosivana sy ny commune rehetra mahazo azy. Ny commune mahazo amin'ny FDL de mila commune na vita compte administratif na manana IGL tsara na vita
ninona koa moa misy fepetra vitsivitsy igny zany afany manome les subventions complémentaires amin'ny commune fa amintsika miresaka zao nisy fandiniana natao anatsarana le masotsivany FDL amin'ny lafiny fampandehanandrara fonctionnement sy amin'ny lafiny investissement de zao zany misy masotsivana vaovao no entiny FDL mitsinjara reny fanampiana sy fanohanana commune reny ka ny FDL tompo de mbola eo ary FDL sy INDDL Institut National ny formation amin'ny raha reny zany agnisan'ny pilier amin'ny fampandehanana izy ity satria zavatra rehetrarehetra mandalo aminjareo io le OPCI mbola misy fa izy am'izao zany satria nisy fanatsarana koa izy nisy fanavozana amin'ny le 14 juin io vory koa mikasika an'io amoaka lalàna ny antsona azy am'izao tsy OPCI tsiny fa intercommunalité fa mbola mitovy any OPCI le manao marché public mitambatambatra fa izy am'izao zany intercommunalité ohatra hoe misy lalana tombotsoa iombonana samy mandalo hoe misy renirano eo tokony asiana tetezana misy commune telo samy hafa miampita zo zay vao tonga amin'ny district afaka mitambatra di commune aby regny de manao ohatra mivaingana am'izany ary Ambanja ivoaka andeha Ambanja misy commune anankiroa nitambatra zareo de namboatra lalana sy tetezana de tonga Ambanja zareo tombotsoa iombonana intercommunalité izy am'izao OPCI izy taloha am'izao tsika miresaka mitovy ihany le zavatra ao atao fa misy fanatsarana be izy intercommunalité interco filazan'ny technicien azy ono tamin'ireo fakakevitra teny fotony nataonareo anivon'ny fitsinjaram-pahefana de zay tsy nipotra atao ve ny etaetany amin'ny hoe anomezana hasina koa ny fokotany sy le fokon'olona zany hoe mety tonga amina fikitiana lalam-panorenana moa zany tiako atonga ny fikitiana lalam-panorenana matsy efa no manina ihany koa amin'ny lafiny institutionnel amin'ny efa drafitra ao ny fanontaniana alohan'ny atsika tonga amin'ny fokotany ny fanontaniana mikasika ny faritany ny province raha ikitika constitution tsika ikitika lalam-panorenana fanontaniana mipetraka tamin'ny mandehandeha tany zany hoe ho tazomina ve ny faritany satria io ny collectivité voalazan'ny constitution province faritany région faritra de commune atreo de ny fokontany zany amintsika miresaka zao mbola anatiny organe déconcentré karazany hoe manampy chef de district manampy chef d'arrondissement igny zany ny fokontany fa raha ny lalam-panorenatsika tsy vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny fokontany de io zany teo tany amin'ny fakan-kevitra tsy de nisy loatra nangataka hoe atao vondrom-paritra ny fokontany fa ny fikambanan'ny société civile ny organisation de la société civile anisan'izany safidy misy maromaro voary gasy misy maromaro mieritreritra fa raha tsy atao vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny fokontany ho sarotsarotra ihany ny ahitana fandrosoana hevitra anjareo zay ka mbola misokatra zao ny adihevitra amin'ny atelier fa atreto zany tsy mbola nisy heritreritra hoe anao vondrom-paritra fokontany fa ny constitution ihany io fa raha ikitika constitution iverina fa tombotsony rehetra ny anaovana fokontany ho vondrom-paritra itsinjaram-pahefana azo atao zany fa amin'ny lafiny tekniky mety ho sarotsarotra ihany fitantanana azy satria atsika zao avec les 1500 communes atsika fa sarotra mitantana azy on aura 16000 tsy haiko firy fokontany hitantana zay jiaby zegny samy manana budget samy manana mety mavesatra ny anton'izay fantaniko zay manko de zay ny amin'ny hoe maromaro efa mitakiny amin'ny de aleo fidina mihitsy am'izay manomboko zao le eny fotony le chef fokotany mba hoe président fokotany filohan'ny fokotany mba io isy hasiny kokoa sy ohatrany hoe satria raha zava-misy matetika misy fitrandrana arenak'ebony tany eo amin'ny fokotany agny zany misy tsy fantatro hoe misy fampandrosoana tokony ainga eo amin'ny fokotany tokony voalohany zany marina zany
marina zany fa raha ohatra tsika nao raisonnement ohatra n'izany ma tsy farany hatra amin'ny quartier ataontsika collectivité koa satria raha jiaby mandalo agnatin'ny quartier ka tsika angamba tsy mbola hiditra amin'izay aty ohatra fa ny etaetan'ny olona any amin'ny vondrom-paritra satria nyresaka asina ianao teo a omena asina kokoa ny olom-boafidy zay zany tena etaetany zareo be mba omena asina ny mera omena valeur izy a asiana considération sociale atao mazava tsara statut social ny maire sy ny conseiller satria am'izao zareo mahatsiaro hoe somary maivamaivana ihany tsy arakaraka ny hoe olona hitondra fandrosoana mikasika ny fokontany le fokontany anie zao fa fidina ihany fa misy fokontany sasany moa tsy mifidy fa raha ny tena izy a fidina fa tsy olona ray no fidina olona telo dia ny ray amin'iny no tendreny chef district ho président ny fokontany zay mahatonga izy hoe tsy olom-boafidy loatra zany le président fa olom-boatendry amin'ny alalany fanolorany vahoaka fa izy tsy olona hoe nalatsaka avy aty fa olona mba natolotra ny vahoaka ihany dia eo zany ny momba fokontany am'izao fa izy misy maro olo mieritreritra hoe tsara raha ny fokontany no atao vondrom-paritra itsinjaram-pahefana fa mety asa atao ohatra ny any Suisse moa ka hitantsika reny canton manao référendum isan-kerinandro ekenareo ve fa tonga avy amin'ny vahiny sa ino vondrom-paritra izy zareo fa Suisse kely dia mety le izy voafehy kokoa fa amitsika ty misy 16 000 mahery ny fokontany amitsika dia igny zany mety mila administration matanjaka be afaka manao zay anefa tsika zao efa amin'ny commune tsika 1500 io atsika efa tratrany sous administration ka zay zany tsara eritreretiny tsy manohitra akory za fa mijery fotsiny amin'ny matechnicien hoe ça va être un peu délicat ya sarotsarotra be ny anara mahazo izy anao tantsoroka sy ny karazany igny mety amin'ny lafiny teknika amin'ny fampiandianana azy tsara le izy fa amin'ny fampandianana azy eo mety hisy dysfonctionnement madinidinika ny tena olana ihany koa dia zay amin'ity le hoe ny apahany betsaka lasany amin'ny trésor aty amin'ny fanjakana foibe amin'ireny vola tokony ho any anivon'ny commune so amin'ny fampandrosony ireny anisan'ny mampimenimenina moa zany ny mpanao politika sasany sy ny sisa ahona ny fitsinjarana miaba ao anatin'izay rehetrarehetra izy igny efa ny resahana tamin'ny fitaleovana jeny ankapoben'ny fitahirim-bola ampanjakana satria ny lalàna atsika moaka rehefa vola ampanjakana tsy maintsy any amin'ny tahirim-bola ampanjakana izy no apetraka dia misy ny commune an-tanàn-dehibe hoe commune gérée igny zany tena miara mitantana amin'ny trésor zany zareo tsy hoe trésor mitantana fa tsy maintsy amin'ny trésor izy déposiny dia misy pitsopitsony amin'ny fampiasana azy dia misy koa le hetra alefa ty amin'ny foibe izy avy eo miverina amin'ny commune igny no matetika miteraka resabe nanivon'ny commune tsy hoe tsy ho azon'ny commune le vola fa indraindray amin'ny fotoana ilain'ny commune azy mbola tsy feno le pitsopitsony dia manjary ohatra androany ohatra resitsika taiza moa commune milaza hividy fitaovana matériel roulant dia natao tamin'ny trésor tagny hoe avereny le volanay amin'izay retoreto etra tokony hiverina aminay dia nanao zareo zany appel d'offre nivaly androany le moto ataontsika hoe 3 millions ariary dia le temps nanaovana pitsopitsony tamin'ny trésor namohan'ny trésor satria dossier alefany misy tsy mety miverina amboarina zigny alefany misy tsy mety miverina mandram-piverenan'izigny lany le validité ny offre rehefa ho avy le fotoana ivoan'ny vola efa tsy 3 millions ariary tsony le moto fa mety hoe 3 millions 500 fa tsy mety tsony zany le teo dia mamerina an'iny koa igny zany le problème ary ny amin'ny trésor zany fa igny efa nahita-mba olana amin'ny trésor tsy mitsikera namana satria za koa ao amin'ny finance indraindray zavatra tantarain'ireo maire reo fahitanjareo azy zany misy ny lalàna misy ny voalazan'ny lalàna décret arrêté circulaire
fa le fampiarana izy igny avy eo miankiny amin'ny le tenany trésorier. Misy amin'ny faritra trésorier tsotsotra na percepteur tsotsotra. Zavatra vola mety tafavoaka amin'ny faritra ray tonga amin'ny faritra hafa anao satria hafa koa fandraisan'le trésorier le lalàna tsy mivoaka le vola na le teo aloha mifandimpotoerana zay ny trésorier. Zavatra nekin'le trésorier teo aloha tsy eken'le mandimby any ka fanina ihany ndray le ka igny zany efa nahitana vahaolana miaraka amin'ny trésor hoe misy ato fomba fiasa apetraka sy paikady mba itoviany trésor rehetra manerana ny nosy. Zay zany anisany nivohitra koa tamin'le fakankevitra tany amin'ny faritra. Ankoatran'izay ny amin'ny finance moa zany le resaka reto valeur fiduciaire ticket amin'ny marché tsy maharaka ny any igny zany mila tsinjaraina mafy be koa. Igny indraindray mampigatra satria rehefa tsy tonga ny ticket avy aty amin'ny imprimerie nationale mijery cyber io le maire mampanao édition anefa igny tsara dalàna igny fa alatra be vava igny mampigadra. Igny zany anisan'ny zavatra tokony anaovana ezaka goavana be amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo ty. Foy de foy ny fotoanantsika DG mety hoe famitinana na misy famehezana n'izay resadresakitsika zay na koa hoe tsy tafiditra atao anaty fanontaniana nefa misy tianao ambara amaranantsika azy ary andriamatota le général ny fitsinjaram-pahefana Rabetaina Pascal. Ny amaranako azy angamba dia ny fanomezana karazana antoka amin'ny olombofidy satria zay koa ny vohitra tagny le etahitan-jareo ambony be de manahy zareo hoe sao de tsy voavaly le etahitan-jareo ambony be amin'ny fitsinjaram-pahefana ty sao de mbola tsy ho ampy koa izy ty ohatran'le taloha de hitady hafa koa tsika. Eto afaka milaza tsika fa raha ny fahavonona ny fanjakana satria andriamato premier ministre nanambara mazava tsara tsy safidy tsony ny fitsinjaram-pahefana fa adidy. La décentralisation n'est pas une option mais une obligation. Ka le fahavonona ny fanjakana zany fa tsy salasalana tsony ary tsy afaka miemotra tsony satria izy fa matsapa fa tsisy lalana azo andehanana amin'ny fampandrosoana raha mbola mivangongo amin'ny toerana ray ny fahefana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ka igny efa vonona ny fitondrana iroso hatramin'ny farany amin'ny fampiarana ity fitsinjaram-pahefana miabo ity. De ny faharoa tsy mandeha irery ny fitondram-panjakana amin'izy io fa mahazo tohana ara-bola ara-materialy avy amin'ny mpamatsy vola isan-karazana. Ka eo ny olona, eo ny fahavononana, eo ny vola matoky atsika mahazo matoky atsika fa ho lasa izy ty. Akasitrahana ny tale général ny fitsinjaram-pahefana ny ministèran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny Andriamato Rabetaina Pascal ny vainy teto amin'ny fandarana misaotra tompoko. Mandrapiresaka ho amin'ny fotoana manaraka andray ary ny fandarana ambarao veloma tompoko. Andra-piana Jaoly.